sekoly ambony eskama moa zany sy ny mex Madagasikara dia manao ny SONI fiarah-miasa na partenariat fitsika. Tamin'ny herintaona tahaka izao moa zany dia efa nanao izay io fiarah-miasa io izay miendrika toy izao voalohany dia ny sekoly ambony eskama dia mandefa mpianatra manao ny stage na miasa ihany koa eo anivon'izany orinasa zany zay orinasantsika moa zany misy mpianatra eskama ao anatiny. Faharoa dia ny fametrahana indrindra ilay fiarah-miasa satria zareo koa zany dia vonona ny hanolotra fitaovana ho an'ny sekoly eskama tahaka ny boky tonga tamintsika teo iny eo ihany koa zany fitaovana tahaka ny ordinateur sy ireo matériel pédagogique izay ilainay. Ity fiarah-miasa ity zany dia ao anatin'ny 5 taona. Herintaona izy tamin'izay tamin'ny herintaona hatramin'ity dia natao zany renouvellement andro any dia hatra 5 taona izay fiarah-miasa zay. Ina moa ny antony dia mankandrareo tombotsoa ny fiarah-miasa amin'izany sekoly ambony eskama izany ary ahafahana ihany koa mijery amin'ireo fiarah-miasa amin'ny sehatra hafa fa tsy amin'ny resaka formation ihany koa dia nafahana zany nanampy andrareo teo anivon'izay. Ny tsara asongadina ihany koa nefa ao anatin'izao fiarah-miasa zao dia ny atao hoe ny fijerendrareo ny sekoly eskama satria betsaka ny sekoly ambony azondrareo raha miasa fa ho an'ny sekoly ambony eskama moa zay dia manana hoe filière banque sy ndesaka microfinance izay tena mifandraika mihitsy amin'ny activité-ndrareo dia izay no antony anisan'ny safidianana zany amin'izany fiarah-miasa amin'ny sekoly ambony eskama izany.